Miverina ao anatin'ny fitondrana avokoa ny olony filoha teo alohandry Rajoelina sy ireo manodidina azy tamin'ny fanendrena olom-panjakana ambony omaly ao anatin'ny filakevitry ny minisitra ho ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ho an'ny faritany Tomasina sady solombavam-bahoaka n'Ambatondrazaka Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Mijery an'ilay nomination omaly nivoaka dia hoy izy mahavidy fanjakana ny Irmara. Mahavidy fanjakana ny Pombany Andry Rajoelina. Dia lasitsika nanao an'ilay fanovana mamerina amin'zareo amin'ny toerana. Miverina en force daholy ny olon'ny Irmara, ny olon'ny Andry Rajoelina, ny olon'ny Mamra Vatomanga, ny olon'ny Tsay Christian. Miverina en force tamin'ny nomination izay natao omaly. Ny olona Lalatina Rakotondrazafy miverina en force tamin'ny nomination izay natao omaly. Olon'ny Lalatina Rakotondrazafy indrindra no notendrena ho prefet n'Ambatondrazaka tao amin'ny filakevitry ny minisitra omaly hoy Fidèle Razarapiera. Prefet tao itasy teo aloha mantsy io nalefa any amin'ny distrika misy azy io hoy ity solombavam-bahoaka Timy Mahity. Nomination ana prefet n'Ambatondrazaka. Raha misy ny zavatra nampitabatabana rehefa vita ty tolona ty dia io mikasika amin'ny prefet n'Ambatondrazaka. Dia niteny tamin'ilay ministra tamin'izay. Monsieur le ministre, maheno aho fa ny prefet ny tasy no afindranao ho prefet n'Ambatondrazaka. Olon'ny Lalatina Rakotondrazafy dia alefanareo ary aminary fa inona zany fadisona nataony Ambatondrazaka no mérite freedom zay. Efa nampitandrina ny amin'ny sy amondrana ny prefecture ny Miarinarivo io ao Ambatondrazaka nefa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Misy izy aho hoe aoka mba tsy ho alefa aty aminay aty a ny avy any Miarinarivo satria efa nahainao ny feoa zany dia efa nitena tamin'izay fotoana zay hoe aoka mba tsy ny prefet Miarinarivo no ataonareo prefet aty aminay aty Ambatondrazaka satria aloha zany tsy misy fanovana zany satria le olona prefet dia mbola prefet aperinasa dia mbola mitohy aperinasa izy. Andriamato Constant Ravelson ao anatin'izany rehetra zany a tsika koa mihaino foana ny zavatra misy anaty fiarahamonina dia samy manana ny heviny moa ny hevitra terabary me amitra boiny mihitsy a avle miteny ianao hoe fitsarana Ravatomanga dia fa Ravatomanga zay, miteny ianao hoe Letsi dia fa Ravatomanga zay, miteny ianao Knapy zay fa misy Ravatomanga zay. Inona koa moa ny resaka anankiray teo fanfinjavatra ihany le fitobavao fa tsy ny ity olona ity a dia tena ahoana moa zany tena izy mihitsy ny tena ao anatiny hoe inona filazantsika malagasy an'izany hoe tena ao amin'ny fototra manontolo fototra manontolo n'le fambabona tena lasa rembony mihitsy ny ty Madagasikara ty amin'ny lafiny rehetra lasa remby raha io resaka jirama koa anao zao rehefa tsy maintsy isy mpiaino teny jirama eo dia dray tsy afaka mbola tsy nalatsitsika ny lavanila tsika lavanila solika ka izay moa no mampasahirana ngara iny zao atsy amin'ny Nosy Maurice satria izy io tsy teto ihany no nanonona taony fa tany ihany koa nisy karazan-javatra dia ny ohatra ny Maurice mahasamy hafa kely an'izy moa zany ny olona nanangony dossier dia tonga dia nalefa ny olona nanao ka teto amintsika nge le mpitondra teto nge tao anatin'ny olo-peheziny olo-peheziny mihitsy amin'le hoe nataony remby ty Madagasikara ty a dia ny babony sy ny giazany a le Madagasikara manontolo sy ny fitondrana azy na ametraka président izy président zay tao mpanjaka kely eo dia iny zany ny mpilalao politika sy mpisehoseho sehatra eo fa nametraka prime ministre koa izy nametraka prime ministre iny ny mpanosihosy a ny androm-pitondrana rehetra teto mihitsy ary tsy refeo intsony nga Ntsay Louis Christian am'izao tsy refeo fa efatry ny ela eo zany Ravatomanga Sodiaty zany sy Tsay Christian Solima tany ny efa nanomboka ty resaka rehetrarehetra ty ka io zany mila takatra tsika zany io hoe misy manko zao efa mifendrofendro mamendrofendro hoe manenjika mpandraraha malagasy ay le hoe
nareo reto tohatra ny manao valifaty politika ka zay le tereniko tare am-piandohana te hoe itsika miezaka foana indrindra rehefa farany herinandro ohatrao manangona ny le zavatra resahana any anaty fiarahamonina any andeha atao aloha hoe aialy izy satria tsy mbola nisy roa volana akory ingeny nesan'le gouvernement fa na izany naty zany andao le izy constant Ravelson resahana any inona no mampatonga amin'ny olona ary rehefa nandeha le tolona niainga tamin'ny bidon jaune nisy telo menada na rehatry ny zenjeta de teo daholo ny rehetra de avy eo de hoe ohatry ny ahoana izy zany ohatry ny ahoana izy zany inona le mampatonga an'izay ohatrany hoe aya zay raha ny fandinianao azy any anatin'ny fiarahamonina le aya amin'le valifaty politika zolo le raha mato ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny fotoanan'ny Nepal nisy an'le zenjeda tamin'ny resaka Nepal de nisy ny teto Madagasikara zany nanantena sy ny tsiritra hoe mba ohatra ny any Nepal ingane de hoy izy hoe efa nanao Nepal angenareo teto tamin'ny 2002 efa nanao hazalambo efa nandoro fananana mpitondra ny mpitondra ny nanodidina ny Didiratsiraka zany tamin'izany de eo anao mazava aminao 2009 zany valinadin'le 2002 nataon'izy mbakan'ry Didiratsiraka ary efa nanam-posady le raha matoa hoe 2025 de mety ho valinady ohatr'izay ihany zany hoe valifaty politika de za tokoa za foana mamerimberina an'izany eto za kosa aloha de natsikaritra eo le hoe mpandroba manararoatra sy ny mpangalatra fa nisy mihitsy tranona mpitondra tsy roba tsy alatra fa tenina famotehana tranona mpitondra tranona député tranona mpitondra amin'ity tamin'ity régime Mandrajoely ity hitanao zao mihitsy hoe misy ciblage politique any tamin'ireny ka reny mety mamperitreritra an'le ankehitriny hoe tia fanjakana ty koa zay ranomarina de tena hoe nanakatsana sy nampijanona n'le fifamelezana sy ny eritreritra teto de ohatra ny apetrany hoe manao valifaty politika ka zakosa mahita hoe Ravatomanga zao fo mipohitra daholo ny karina feniny mipohitra daholo amin'ny sehatra rehetrarehetra de io manjary misy olona ry amin'ny sénateur vice président tao amin'ny sénat zay zao de mametraka hoe za de tena miaro mihitsy ny mpandraraha oatra azy amin'ny lafininina oatra azy amin'le lafiny hoe misy karina fenina koa ve fa ohatrany hoe misy fantatra tsara izy mirahalahy reo raha fakafantatra tsara ohatrany hoe misy fofona araka amin'ny tetena Madagasikara mitondra efa haitsika ohatrany hoe misy fofona politika zany fa ny mahatonga an'le izy ohatran'izay de ny sandrahaka ohatran'ireny horita be reny sandrahaka amin'ny zay tena ekena ny ain'ny firenena mihitsy ny fambabona nataony rembo daholy de ny fomba nahatonga azy nahavita an'izay ny tena zava-dehibe amintsika fa tsy hoe voatory izy am'ry voatena izy am'ry anina izy am'ry fa ahoana ny nahatonga azy nahavita an'izay de io efa nanomboka tany amin'ny fandraisan'izy tsay Kristian aloha iny ny Solimasy ny fitateratsolika ny tohitohy tamin'ny resaka privatisation ny lalamby ny RNCFM raha ho an'izay tovitovy taona amiko akisy tamin'izany de natadidy an'ireny le vacances terne mbola misy kely any izy am'izao avany Thomas na maketo Antananarivo azy manokana reny no mitatitra solika fa iny de avy eo lasa ny sodiady ny fitaterana tsy akely fotsiny ny atsika lalan'ny Thomas napotika mo lalamby eo sodiaty sady tsy mitatitr'olona ny tsy mitatitra eto ara de lazaiko ianao io sodiaty io de nakatoerana tena iakina ny ain-dehibe ny jirama mihitsy amin'ny resaka solika satria izy naka ny fahefana sy ny alalana hanafatra solika amin'ny vatana hoan'ny jirama nisy fotoana an'izay zay mila fikaroana zay ny tsarakaroana ny ao amin'ny jirama manko mbola tsy heno hatramin'izao mamoaka mbola tsy heno foana ange hatramin'izao misy azafady constant Ravelson misy zavatra ray ihany koa
nareo zokibe moa zao no tena mahay tsara an'le izy nanana rafinerie-tsika atao Tomasina nanana rafinerie zany hoe fanadiova-tsolika fidiana zany ny solika tsy voadio de diovinao Tomasina avy eo izy io rehefa nandeha ny privatisation zay le izy de lasana mpandraraha amina solika ray le izy de tsy natao rafinerie tsony fa natao dépôt zany hoe lasa mividy solika aminy isika rehetra eto tanàna tsy maintsy miakatra ny masokarena mazava ho azy zay le izy ka le tetika manahoana aloha tokony angovo zay salaminao mbola nanalala le solika nga ezakenjana ny avelany izy atao le resaka angovo zany a dia nanana anisany fa alao ivoaka ho any ao anaty jirama ao alao ianareo mpiasa ny jirama ao raha sakan'io io de mbola faty foana ihany jirama fa ianareo ange no firenena manontolo moa zany miaraka aminareo ampandadiziny ze mafia anaty jirama ao alao ivoaka daholy ny contrat isan-karazany sisa efa mandefa moa le audit am'izao de ny audit hoazy zao rehefa ara-dalàna fanapahan-kevitra hoe tia ny fitsipika tia ny lalàna tia ny statut de arak'izay tsisy nandika de eo iny rehefa mandeha ny compte mazava ny compte fa eo amin'le ataon'ny teny vazaha hoe ny opportunité hoe zao ve tokony niditra ve ty contrat ty contrat de tena manakenda sy mamono ny jiramary mahatonga azy miankina am'ty ty rangaha tompony sody aty ty sy reto rangaha hafa reto ny amba iriko hoe ivoaka zay ary ny eo am'jiramany afaka mamotsipotsitra mamoaka an'izay ny audit zany de arakaraky zay hitondrany azy eo fa misy mihitsy any tena fanapahan-kevitra tsy ataoko hoe politika fa politika ihany stratégique momba ny angovo anisan'izay ny jirama olona mikavivi ka tsy nahay tetika ve a de lasa rembony le zalahy reto le jirama sa zalahy reto de tena nanao tetika mihitsy azy ambabona ny jirama ary rehefa miainga avao amin'ny jirama ao a mampandady ny firenena manontolo lasa miankin-doha maharitra lasa mandady ny firenena manontolo rembony ny firenena manontolo io manomboka hatrany amin'ny 2009 ange io nanonga-mpanjakana ianao a de anao rehefa avy eo natao an'le mpanjaka kely ianao le mpanjaka kely eto a de manana mpanjaka izy zany de nametraka prime ministre izy tamin'ny 2018 io zany 73 député sy ny firongona nanao keoto fety sy maka atao mifampizara ministera atao a de hoe tsy hay kristiany atao prime ministre nanomboka teo manana mpanjaka izy a manana prime ministre izy a azy Madagasikara ary rangah io de mahasamy teny ny Ravatomanga de nasany teny tam'le andro vitsivitsy talohan'ny mpoany ty raha ty mahasamy teny hoe aiza mipirofo avoa ny pirofo nahoana no mitsoka le kolonely io nahoana ianao mitsoka raha milazany marina fa tsy mifanatrika eto misy fehezanteny ny tena tadidiko tsara tamin'isy hoe madio aho tafatsy de misy an'ilay rangaha ray ihany ko inga be ny tanànako afaka omeko izy ny antota taratasy rehetra na tamina be ny tanàna na tamina ministre tsizara-pahefanana tsy hita popoka moa hatram'izao izay lay sary mitsanga zany lay zanaty zany mba tsy efa mba miditra am'ilay fanadiona ve tsika am'izao fotoana zao ny sary anankiray masy de hoe valifaty politika ajotsay amin'ny mpandraraha malagasy mikarana manao ny ataony ihany de miresaka tsika ohatra hoe le jirama efa andresahana teo hoe ny fanarahana mandeony hatram'izay saika hoe am'ireo volona ratoekarena hoe vahiny reo a ka zay hoe ahoana no ialana am'izay zany lalana tsy efa mba misotra an'izany ve tsika zao misotra am'izany inge fa eo am'le ty zao misy anankiray zao misy rangapanao mbola mahagaga fitsarana ohatra mba misambosambotra sondro vaventy manao perquisition sy le irakiraka io mantsy aloha nazatra hatram'izay tena hoe ty zao tsaroko fa ty zao miteny atsika nga firy taona tsy andresana ilay ofisy pirenena momba ny tontolo iainana ONU hoe mainitrany de tsy
le hiditra nambotsoroatra io e tamin'taona leo akaiky mihitalalaka ao am'postra taona firmo iny mpiambina ray tompoko no ny samborona tamin'iny de ohatrany hoe efa anina fa mitony anina misy namanjy de nangidorana taony dossier boîte rose sisa raha ny fantikana samy hafa moa zany matsy constant Ravelson le tadiavin'ny olona zany de fanontaniako hoe raha foazina ve zany iny am'izao de hoe valifaty politika nefa dossier tena maro anarivony nge no maikila firehatra tao de raha ohatra ve zany mamoana iny am'izao hoe fa maizanao hoe tsy hatanina renina de midika ve raha misy olona voasambotra ohatra zany na inona moa tasonina ponjavonjo maika fa misy vesatra taloha io ka tsy potsona ketriny kosa aloha de zay ve le valifaty politika sa so de inona no mahatonga atsika lasa tonga de mieritreritra an'izay rehefa hoe anentsika de rehefa tsy manao ndray nefa de ny teo ihany no velona fa lasa zareo ihany eo de rehefa enjehana nefa de hoe valifaty politika asa hoe ka ahoana ny atao zany ny zavatra lazakeo tatramin'ny tombovatsika teo angety zao hoe no baboiny mihitsy ary ny tena toko ratsy akitelo cléany io de le Andrianjoelina Manjaka le prime ministre napetraky ry zalahy tamin'ny 2018 Tsay Christian tsain'ilay arivony de tsain'ilay arivony misy sarisary hitatra zay hitako momba zay ma de tena ity super président efa nisy nanao nge tamin'izay sasa manao vice président sasa manao super président Ravatomanga ka ireo zany manjary le manodidina azy ny tandapany sy ny tompo menakely zay napetra ny tendreny tetsy sy teroa mora ho anazy manao andreny no tsy maty manota ary reo manam-pahefanana anindry ny fitsarana teto zany mila hitatsika zany hoe ahoana ny tsisy afaka anindry ny fitsarana tsony mba tsy iverenany le Andrianjoelina Manjaka sy le président izy roa lahafa nge zany tokony adedina koa fa tsy tokony ho adedina ka tsy mangamanga ihany no fa le tiako apetraka zao de hoe imangamanga de amin'ny resaka raha-piarina arabola sy ny sisa io histoire be amin'io fa ny rehefa nanao ny resaka ara-politika tsika sy amafa an'izay rehetrarehetra zay tsy hiverina tsony eto Madagasikara de tsy maintsy voaresaka reto roalahy reto sy ny fomba fitondrana teto hoe ny fitsarana tsy mahaleo tena ao le fanapa-kevitra soni mantsy zay le tiako evina fitsarana tsy mahaleo tena ny député fahefan'ny assemblée Hosena Tapindo nanalany Tsay Christian nge ny député fa de narovan'ny président ny fanapariam-pahefana satria zao misy miteny le rangahy efa mba tao amin'ny fitondrana taloha ihany efa nanao efa vice premier ministre ary izay raha tsy diso de mahavita miteny hoe tomerina foana reto enjehana reto fa ny mahatonga zany nge nangoro-pahefana le mifandimby teo le centralisé be mihitsy de nangorona fahefana de tandapany sy réseau napetrany teo de tsy magaga hoe anisan'ny mipetrapetraka ary anisan'ny manao zavatra mahavoentsika fa eo tsika zany raha ohatra tsika hoe hanao an'le teny malagasy nataon'ny présidentny fanavoazana moa république fanavoazana ny teneniny fa rehefa ataony amin'ny teny frantsay le izy de hoe refondation ary rehefa anao ny refondation zay tsika de tsy maintsy hitatsika hoe inona ny tena vorika manodidina ny reto izy telo lahy reto natonga azy afaka nambabo ny firenena ary tena rembony daholo keo ny hafa zay mbola tsy babony zay ny tena aninatsika teny an'izay eo ianao ny mpanao gazety fa nyresaka an'iny ihany mahatsiaro an'le io koa itoko raha fahalomanana matadidy tsara an'io nisy fanonganam-panjakana tany Turquie Flo Erdogan moa zany de tsy tavavoaka le izy nandeha am'izay le natsony hoe la grande purge fa tena hoe telo alina ny olona ny samborona sy ny tsaraina sy ny gadraina tany ohatr'zay ve le fanadiovana tianao resahana indray manko miohatra amin'ny Erdogan sy ny fahefany tao amin'ny foloanin-da sy ny sisa
fa satria nisy miaramila mpiasa-panjakana mpampianatra sehatra tsy miakina mpanarah ohatran'ny diaspora ohatrany zavatra mitady ataony Trump ao États-Unis nge hoe riatanany daholo le ataony hoe l'état profond zany hoe zay tsy mandeha amin'le anina nrehetrarehetra nanararoatra Erdogan zany ary izy miaramila moa manararoatra izy hoe ino fa voadonina fa tsy naomy de narahany tamin'iny de naripany fa ny mahasamy hafa nisy ny eto a raha voapetahana anariny hoe pure zay le izy de ohatrany hoe ratsy fa mahasamy hafa nyresiny teto a de tsika afaka mampibaribary tsara hoe zao nitetika na mba aboandry zareo ny fahefam-panjakana ahafahana miremby an'ity firenena manontolo ty zay ka na manana endrika hoe misambotra sy mitsara sy manameloka olona marobe ary a tsy ohatrany any Erdogan ny any Erdogan de izy akoa ny namany reny izy akoa ny hita anatin'ny commandement-tato izy annakarina ny any Erdogan de guerre interne io e ady fahefana tao anatiny tao fotsiny zao io Erdogan no mitondra azy fa ny mahasamy hafa an'ity colonel président tsika nge tsy hoe teo amin'ny fitondrany izy ka nisy nikitikitika ny fitondrany zany ry zalahy retsy a de hoe ndao am'izay zay mifandray tamin'ireny rehetrarehetra piorena daholo hafa fa ny atsika de hoe hanavotra le firenena hanala ny firenena ao ambanin'ny ino ty ny vahoany reto le de ahoana ny fomba za zao eto manampy ahoana ny fomba tsy hiverenany zany tsony mandraka zay eto Madagasikara zay tsy maintsy ataotsika anatin'ny concertation nationale zay tsy maintsy ataotsika anatin'le hoe refondation zay fa rehefa tsy tonga any ny fanontaniantsika fa mandeha fotsiny amina hoe 600 millions de dollars ho ny compte firy ambe folo ny États-Unis sy sisa de lasa ohatrany hoe fanenjehana le mpandraraha le izy misy ohatrany hoe tsy haiko na mahita nareo hitako hoe misy fotoana le mampatonga an'le ny olona tany amboalohany sy le resakitsika zay a efa le fahasahiranana zany efa tena ny atsosokoditra mihitsy de matetika ny olona rehefa sahirana maritra izy de tsy afaka mandinika ela be tsony ny constant be tsony de nefa ny zavatra resantsika zay lalina be a tsy ho vitany hoe tonga ny fetim-pirenena amin'ny heritaona de milamina ny raharaha rehetra iteny miteny fetim-pirenena tonga saina tamika efa tany akaiky ny fetim-pirenena tsika tam'izay le hoe ny telopolo jiona no miona am'le Îles Éparses efa tam'izany tsika ny teny hoe fanovana ny eto ary efa tam'izany tsika ny teny hoe fomba fitondran'Andriamanjaka no eto ary efa tam'izany tsika ny teny hoe fanjakana premby io fanjakana io jereo daholo ianareo mpiainao jereo daholo ny resaka teto tam'izany volana jiona ny efa nanomboka naperakitsika io ka itsika zany zao a arabaso fa tonga aminadingana azahoana tena manala ny vorika nanapozina n'ity firenena ity tsika alao azava amin'ny ianao miteny hoe lalina be tsy lalina be fa saingy tsy tany ny sainy tsy tany ny sain'ny olona tsy ny volona nandinika sy nandray an'le izy tsy nijery tamin'iny lafin'iny tsy nijery fa raha vao mijery amin'iny lafin'iny ny olona hoe reto a de nanao toko telo a nambabo ny fahefana teto Madagasikara ary ny remby fitondram-pirembiny eto ary afaka nanao an'izay izy afa mihitsy zay pirembona zay miteny an'izay izy ko constat version de ohatrany hoe mbola mifantoka sy hoe reny hoe le olona anankitelo reo ihany zany tena olana sy mbola efa niongana nery zareo fa ireo tena reo sy mamatotra le firenena hatram'izao raha vao tsy ravatsika ny fombafomba nahatonga an'ireo afaka nanao an'izany de miverina indray ary misy ange ny manimanina an'izany ary misy ange mifaninana taminy an'izany mihitsy ny tena politika nataony maka ohatra hoe raha mbola tsy hitatsika hoe maly eo tena iringiriny ny fitsarana de mbola misy afaka manao an'izany eto afaka miremby an'ity fireneny ty eto raha mbola hitatsika hoe tsy manana fahefana tandrify azy ny any amin'ny faritra de mbola misy afaka mamerina nataon-dralahy reo teto raha mbola hitatsika hoe tsy misaraka amin'ny fahefan'ny assemblée fa tena mbola azo ny mpanatanteraka ososiana ihany a
fahefan'ny député na hoe lozany député mifanao kioto fety sy maka fotsiny ao mbola afaka miverynadéputé sy maka ohatrany io ankehitriny io hoe ohatrany manao pédale bisikileta hoe miakatra kely ndray aloha fa zay ndray aloha zany zay ndray aloha zany no mitondra eto de midina ndray maro lasa vitsy fa zao noho izy mba natenaiko a hatramin'ny indrindrindrindra hatramin'ny siny le hoe hatramin'ny siny ty le hoe solotenan'ny mpanohitra tao anatin'ny assemblée ny mba natenaina de hoe tena isy ady mihitsy a hanana ny fahefana ro masy mandidy amin'ny fahefana tandrify azy ny assemblée tsisy resaka an'izany hatramin'izao amin'ny assemblée tena mbola resaka hoe ny lalakely ao aminay 3 kilometra ambany zatsy manotsresahale tetibola nye teo aloha teo tetibola eny efa tena tokony misy tam'tykeza aloha constoraversion ambany nisy fantsina le izy fa tsy le tonga de le mananina be le nisy nampitomboana nisy nahena nisy ny esorina fa le taloha nge miditra misify de tonga de vita am'ray inona ny tombontso be ny député ve nisy nampitombona na ena ny ministera sasisa hoe ny fampianarana zao zany hoe tsy nitsihana somary nijerena kely fa ny hafa nampidinina raha lay tetibola fanjakana am'izao io aloha satria ny tabataba tampikarama mantsy an'ireo mpampianatra le izy tsy hoe efa milamima le telo hetsy ariary so diso fahafandray eto ndray tsika fa misy zavatra efa nikitiana ao anatin'ilay tampikarama satria zay mola izy hoe manomboka an'le fanavozany tsika io satria efa tsy hoe efa vita le izy misy an'izay koa mbola eo le samy hafa nresakytsika mbola manana immunité ny député le zavatra resahako a le zavatra resahako a de hoe ny assemblée nationale ny anteny mera-pirenena vea manana ary afaka mijoro a amin'ny fahefany mahaizy azy io zany a le séparation des pouvoirs s'équilibre de pouvoir sa ahoana sa hoe amina haipon'le président fotsiny hoe za tsy anitsakitsaka ny assemblée de vitan'izay de tonga président hafa nefany a de izy anitsakitsaka ny assemblée de mato constana version serpienao zaina ny tena mety an'izay a makakio ty fety sy maka anakiroa tsika ampiarahana aminao eto amle araky le filazanao zany hoe solom-bavambahoaka roa ataotsika hoe mpanohana de mpanohitra de andao zay ala amitsika de huit eo vokany fa andao anaraka doka kely de ny fahefan'ny anteny mera ny resahana am'izay séparation des pouvoirs resahana am'izay manao zavatra maka am'izany ve zao assemblée ankehitriny zao ao ary sama